Anio alahady 17 martsa taona 2024. Alahady fahadimy amin'ny Karemy. Alahady ny sampanasa sehatra asa fampandrosoana FJKM. Natokany fitandremana eto amin'ny FJKM Isotry Fitiavana hitondranam-bavaka ny fikambana amin'ny vita fiofanana. Ibanjinantsika ny loha hevitra hoe manorina ny fanekeny ny tompo. Ho amin'ny fanahinareo ane ny fahasoavana ny Jesosy Kristy tompo. Amen. Hosorana sy fideran'Andriamanitra dia raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho anao ny fahanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny zionao, ary aminao no anefana ny voady ry mpiaino vavako, ianao no atony nofo rehetra, ny zava-mahameloka dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao mamela amin'ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka mpanatononao hitoetra eo akianjanao, teo voko ny zava-tsoa ao an-tranonao izahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Amen. Iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra, Jehovah tompo maro no anaranao. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay, fa manorina ny fanekenao aminay ianao. Saotranao izay no izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny safa FJKM izao, ary koa ny fikambana amin'ny vita fiofanana eto amin'ny fitandremana. Ho samanatranao tokoa ane ny nofo rehetra, ka tsiaro fa sambatra satria no fidinao. Koa tafio ny fanahy masinao ary izahay ho tafatoetra mandraka riva eo akianjanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Faly miaraba anareo ankizy tanora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Manasa anareo hitsangana hanao ny hira efa voalahatra isika. Be
Mivavaka isika. Jesosy, ndreto zahay zandrinao te hianatra aminao. Miasa aminay amin'ny fanahinao masina ary mitenena aminay itombonay amin'ny fanahafana anao. Amen. Mahazo toerana ianareo. Dia hosokafantsika baibolitsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 12 tapany B. Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 12 tapany B. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy no henoinareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Dia hoe averintsika vakiana miaraka. Izy no henoinareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Amen. Ainareo ve ny dikany hoe mankatoa? Ohatra hoe mankatoa an'Andriamanitra izao dia midika hoe miaino sy manao izay lazainy. Miaino sy manao izay lazainy. Tian'Andriamanitra isika ary nampananteny izy fa hitay sy ombantsika mandrakariva ary tanterahiny izany. Dia maniraka olona izy hampianatra sy hanoro antsika izay tokony ho ataontsika mba tsy ho very isika. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha izao dia naniraka mpaminany maro izy hitarika ny olony toa ny Mosesy, Samuela, Eli. Fa tao anatin'izany anefa dia tsy mba niaino an'ireny mpaminany ireny ny zanak'Israely fa izay tiany ihany nataony. Dia inona no nitranga hoy nareo? Loza ny nanjo azy ireo. Resin'ny fahavalo izy ary nampijaliany rehefa tsy niaino sy nankatoa an'Andriamanitra. Ankehitriny dia mbola maniraka mpaminany maro antsika Andriamanitra. Dia isan'izany dada sy neny izay tena solo-tena an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Any an-trano any izao tsika maro rehefa mba tenenina ohatra hoe mba minana legioma na mba hajanona io telefona lava io na koa hoe fitao aloha ny raharaha izay vao mba mandeha mivoaka dia sorena isika. Marina izany monimony isika rehefa misy zavatra hitenenana antsika. Tsarovy anefa fa tiany dada sy neny isika matoa anariny sy omeny torolalana isan'andro ary Andriamanitra mihitsy no naniraka azy ireo ho amin'izany. Andriamanitra mihitsy no naniraka azy ireo ho amin'izany. Ka raha tsy miaino izay lazainy dada sy neny isika dia ho tradoza sy hijaly tahaka ny zanak'Israely. Androany ary ndao isika hisafidy zavatra anankiray izay lazainy dada sy neny tamintsika nefa tsy nohenointsika ary tsy nankatoavintsika mihitsy. Dia ndao hangataka amin'i Jesosy hanampy antsika hankatoa izany. Aiza moa no ahitantsika ilay tenin'Andriamanitra ny anarantsika teo? Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 12 tapany B manao hoe izy no henoinareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Amen. Vavaka isika. Jesosy, misaotra fa tianao zahay dia nomenao dada sy neny hiay sy hitarika anay amin'ny fahamarinana. Ho vainy fonay, ho fomora anarina sy mpankatoa mba hanananay fiainana. Ary ataovy mahay miaino koa zahay aty am-piangonana, any an-trano, any am-pianarana. Amen.
Hivavaka isika. Ray malalo, tonga eo amin'ny fotoana izay iresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao indray izahay. Koa mangataka amin'ny fahafenoan'ny fananao masina izay tsirairay avy, mba hiasan'ny teninao amponay, ka tonga anay iorona marina amin'ny fanekenao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Mpitsara. Mpitsara toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ilay anjelin'i Jehova niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima dia nanao hoe: nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho, ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin-drazanareo omena azy. Ka hoy izao: tsy hanatsoaka amin'ny fanekeko aminareo aho mandrakizay, koa aza manao fanekena amin'ny tompo-tany ianareo, faravao ny altarany. Kanefa tsy nihaino ny feoko ianareo. Koa inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izao indray: tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny Andriamaniny. Ary noho ny teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehova, dia nanandratra ny feony ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima. Ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehova. Toizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko 7, andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7, andininy 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izay any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, fa izay ndrahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray ny tiany zanaka, ka efa nanolotra ny zanaka zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezerin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Fa misesa ny laza hoe: mpaminany no atsangan'i Jehova Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalainareo, tahaka izy no henonareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy haino izany mpaminany izany dia ringana tsy ho eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samoela sy izay manarakaraka, na iza ny teny, dia nanambara izao andro izao: ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany. Tahinareo amin'ny fialanareo rehetra, amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Amen. We
ho aminareo ny ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ny fanekena. Miarahaba antsika avy eo amin'ny fikambanan'ny vita fiofanana izay anokanan'ny fiangonana radio ity alahady 5 amin'ny karemy ity. Ao amin'izay novakiana araka ny perikopa dia ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 2 hatramin'ny 9 no iarahantsika mandritra izao afatr'Andriamanitra izao. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 2 hatramin'ny 9. Izay avahantsika amin'ireo dia ny andininy 2 sy ny 9. Vehivavy rehetra mba hamaky ny andininy 2 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Mosesy nilaza hoe mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo tahaka izy no henonareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Ny lehilahy rehetra kosa andininy 9. Amen. Ireo andiny tsoratra masina roa ireo no angatahantsika ny fanahy masina mbola hiasa amintsika ka ampahitantsika indray zava-mahagaga ampiorenana ny finoana. Ny asan'ny apôstôly toko 7 dia ahitantsika zavatra anankitelo mazava tsara. Ny voalohany dia ny tantara ny fanangana ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra teo ambavahady ny tempoly. Manohy izany Petera amin'ny fijoroana ho vavolombelona ka mamerina mitantara ny nanolorana ny Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ary mamarana azy izay hitantsika eto ny amin'ny fiantsoana izay landre mba hibebaka. Manorina ny fanekeny ny Tompo. Misy hevitra anankiroa kosa arak'ireo andininy novakiana teo isariana antsika. Manorina ny fanekeny ny Tompo ka voalohany misy olona nirahana hilaza izany. Misy olona nirahana hilaza izany. Ny faharoa, manorina ny fanekeny ny Tompo misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao. Misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao. Manorina ny fanekeny ny Tompo misy olona nirahana hilazany miaino. Hoy ny andininy 2 ny amin'izany indrindra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo tahaka izy no henonareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Manorina ny fanekeny ny Tompo misy olona nirahana hilazany miaino. Raha tompontsika amin'izay ambaran'ny soratra masina manoloana antsika ny fampatsahivana izany atao hoe Andriamanitra maniraka mpaminany dia resahantsika ny amin'ny Mosesy izay miantso sy miteny mandrakariva amin'ny zanak'Israely manao hoe mianory Israely ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Antsoina averimberiny mandrakariva izany teny izany manao hoe mianory Israely. Mosesy mpaminany nirahana mba hiteny ary miantso hoe miaino. Raha miampita sady sika ny amin'ny bokin'ny mpaminany izany Isaia mpaminany dia nirahana mba hiantso hiteny amin'ny zanak'Israely hoe avy fandahatra isika hoy Jehovah sy ny hoe koa ianareo izay mangetaheta avy mividi ka homana. Ary Jeremia rehefa nirahan'ny Tompo aminany anisan'ny teny izay nambarana ary niantsona ny fiangonana mba hiandeny hoe miverena ry zaza-piodina. Zany no afatry Jeremia mpaminany. Jona nandeha lalana atelona nitety ilay tanan-dehibe feno fahotana Ninive dia niantso ny olona hibebaka sy tafy lamba fisaonana. Raha miampita any amin'ny filazantsara indray sika dia mahatsiaro izany rijaona mpanao batisa any anefitra
miteny hoe mibebafy efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ripetera manoloana nyity asan'ny apôstôly ity isika dia hitantsika fa mitaona ny olona iaino ny antso ny fibebahana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izao fotoana izao dia fotoam-pamafazana ny teny. Ny vanim-potoana iainantsika dia fotoana amafazana teny be dia be, karazany maro ara-potok-hevitra, ny karazana mpamafy, na dia tsy teny afa-tsy ny sehitry ny baiboly fotsiny azy isika. Tsy ilaza hoe sehitry ny fiangonana fa ny sehitry ny baiboly. Samy mikirakira ny ho avokoa izay te hikirakira ka miteny sy manafatra. Na iza dia hitanao milaza, mampita izay heveriny ho voalaza ny soratra masina. Fa azao vanim-potoana izao koa dia fotoana ny fanampena tsofina. Fantatrareo ve ny tiana olazaina? Maro eny an-dalana eny na any an-trano any, maninona? Voalaza ny mpitarika antsika tamin'ny 10 minitra. Mampiasa inona ny olona? Inona tsara? Écouteur ozy nareo. Inona ny dikan'iny? Izay tiako hainoana ihany. Vao maraina dia eo, atory dia eo, atoandro dia tsy fantatra tsony e. Tsy te hiara iaino, samy maka ho azy, misafidy izay tiany hainoana. Ary marina loatra ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:4 raha mamaky isika. Timoty 2:4 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofiny izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Izany no fiainantsika ankehitriny. Tsy te andre filazantsara intsony, tsy te hiaino ny antso ny fibebahana, na dia isika kristianina azy. Izany foana ve isaky ny alahady mitsangana iaiky ny fahotantsika ka hibebaka amin'Andriamanitra. Ka tsy isy afa-tsy izany? Ie, izay ilay antso. Manorina ny faneken'ny Tompo, misy olona irahany ilaza miaino. Eo amin'ity soratra masina ity dia voamarika fa litera M lehibe ny teny hoe mpaminany. Manondro indrindra any Jesosy Kristy izany. Betsaka amin'ny mpaminany efa nialoha azy ny tany saina tamintsika teo ny santionany, fa izay tiana ambara dia i Jesosy Kristy. Araka ny teny fanambarana teo amin'ny fanaovana batisa azy manao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako izy no henoy. Naniraka mpaminany Andriamanitra, fa mampifantoka antsika indrindra amin'ny Jesosy Kristy izy ankehitriny, raha miteny manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no henoy. Indreo isika vita fiofanana. Ny rahan'Andriamanitra koa isika ampandre amin'ny mpiarabelona, fa misy mpaminany anankiray izay miavaka amin'ny mpaminany rehetra. Asain'ny Tompo mitondra hafatra isika anondro an'i Jesosy Kristy tahaka ny Jaona mpanao batisa. Atraiza ny toerana efa nanaovanao izany. Raha ovinany mbola andeha indray ianao mba hanaiko mpaminany irahan'Andriamanitra. Mampahery antsika fa raha miantso ny fiangonana no hoe fitoriana filazantsara hitariana ny katekomena izatra hitory-teny amin'ny andro tahaka izao, dia tonga daholo ve tsika? Anjatony. Aleo iondrika. Ampolony tonga. Mpaminany ve isika vita fiofanana? Sa mpanaovinany? Feritreritra izany ry havana. Mpaminany miteny ve isika? Sa mpaminany haninona? Ndrao vonona ny sofin'ny olona, fa ny mpaminany mpilaza hafatra no tsy manao ny asany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo,
ampaherezina isika maniraka mpaminany Andriamanitra ny anjarantsika dia miaino izay lazainy. Misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisitsika rehefa nandre ny mpaminany isika, tsy inon'izany fa fibebahana. Manora ny fanekeny ny tompo, misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina mibebaha. Ohatra lehibe tsy tokony ho lalovana amin'izao vanim-potoana ny karem'izao ny fiainan'i Davida sy ny Salamo faraka amin'ny 50 izay nanonany vavaka fibebahana. Rehefa novanginina tanam-paminany izy tamin'ny heloka nataony tamin'ny fiarahana tamin'ny Batseba vadiny Oria, nitarika ny famonoana an'izany Oria mpitaritafika izany. Tsy vitany hoe nijangatsanga tamin'ny Batseba fotsiny izy, fa nasainy novonoana mihitsy ny vadiny Batseba mba hahazoany hanambady an'ity vadin'olona ity. Fa nasain'Andriamanitra namangy an'i Davida ao amin'ny Samuela 2:2-10, mpatadiavantsika azy dia hoe ny 2:2-10, nasain'Andriamanitra namangy an'i Davida inatanam-paminany, ilaza ny fahadisoany izay vitany manodidina ny fiarahany tamin'ny Batseba. Rehefa nandre izany Davida dia niaiky ny fahotany. Hoy ny Samuela 2:2-10, 2:2-10 amin'ny anaran'ny Tompo: fa ianao nanao izany tao mangingina, ary izao kosa, hoy ny Tompo, haneo izany zavatra izany eo anatreny Israely rehetra sy amin'izao atoandro be nanary izao. 7:11 dia hoy Davida tamin'ny Natana: efa nanota tamin'i Jehova aho, ary kosa Natana tamin'ny Davida: Jehova efa nanaisotra ny helokao ka tsy ho faty ianao. Ohatra lehibe amin'izay tenin'ny mpaminany, enona ary antsona mba hibebaka ny ohatry ny fiainan'i Davida. Rehefa miteny ny mpaminany dia miaino isika ary mankatoa. Izany moa fanamafisana ny 10 minitra nentin'ny avantsika teo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 eo ampito teo, rehefa nitory teny Petera, izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo eo amin'ny 7:70, raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy: mibebaha. Rehefa nandre ny aino ny mpaminany isika dia misy fanapahan-kevitra mifanandrify amin'izay teny ny mpaminany, tsy maintsy raisitsika ny fibebahana. Izany ry havana no afatra misongadina amin'ny vanim-potoana ny karemy tahaka izao. Iantsonantsika anetry tena lalina eo anatrehan'i Jesoa sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, ka anekentsika fampanota isika hibebaka mba handray ny famonjena. Misy antokon'olona izay mikiry mamaky ny Baiboly manontolo ka anaisotra ny teny hoe mibebaka sy ny teny iray fototra amin'izany ao amin'ity soratra masina ity. Andao esorina fa mandrebireby ny teny hoe mibebaha, alao samy anao izay tiany. Mety ve zany? Nefa isika koa manao izany. Tsy esorintsika ao amin'ny Baiboly fotsiny izy, fa tsy iainantsika, tsy mibebaka isika. Indraindray dia ny fahotana mahafaty ialana, fa ny fahotana mahafatifaty fikirina mafy. Mahavariana ny mahita hoe misy olona nodimandry ka rehefa fonosin-damba mba hasitritsitrika kely ihany re le pakehana sigary, dia mandramaty ve? Anaraka hatrany am-pasana ve? Aza neka nisy koa hoe ity olona ity tena tiany mihitsy. Sanatria tsy atao amintsika izany, nampirafesiny tamiko ka fonosy miaraka amin'ny ihany.
dia entina mandramaty ve rehefa mian'ny mpaminany isika tsy ny sasatsasany amin'ny fahotana izay mety hoe azonao elana mora no ialanao ka hibebahanao fa izay rehetra tsy fahatanterahanao izany no karemy ry havana firy-taona ianao no nandiny vanim-taona ny karemy ary fahotana manao ahoana no efa nihitsana teo amin'ny fiainanao mbola atao antsoavo amin'ny alalan'ny mpaminany zany amin'ny alalan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana ny karemy izao mibeba ary mibeba indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo mihevera ka miverena mibeba amin'Andriamanitra ny feny dia hoe manorina ny fanekeny ny tompo ary tsy miova amin'izany fanekeny zany izy ny afatry ny mpaminany ny fandimby teo amin'ny tantara dia manondro any Jesosy Kristy ilay hanorenany ny fanekeny anjaranao ny sisa mianoa ny mpaminany mibeba tsy misy ninina azony Jesosy atao na mbola ataony indray efa vita ny anjarany ny anjaranao dia ny miano azy ary makatoa mandroso amin'ny fivebahana raha fitinina antiny hoe maniraka an'ilay mpaminany Jesosy Kristy Andriamanitra manorina ny fanekeny amin'ny Jesosy Andriamanitra mianoa ny mpaminany dia mibeba avetrany mianoa ny mpaminany mibeba avetrany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana misaotra anao izay Andriamanitra fa mandraka ankehitriny dia mbola mihazona ny fanekenao ianao tanterahinao tao amin'ny Jesosy Kristy izany ary ambaranao amin'ny alalan'ny teninao ilay fahasoavana izay raisinay ilay fiainana izay atolotra ao anay dia misaotra anao izay raha mbola afaka anandre ny teninao indray tamin'izao ora sy fotoana izao izay ahafahanay ihany koa mandinika ny tenanay raha miaino marina tokoa ireny afatra ao ireny izahay ka tonga mpankatoa misaotra anao izay tompo fa mampatsiahanay fiangonana mandrakariva ianao ny tokony hainonay mandrakariva ny teninao ahafahanay mitombo amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra ary amin'ny alalan'izany teninao izany ihany koa no ahafantaranay izay rehetra tokony hibebahanay marina eo anatrehanao tompo malalo ankehitriny anefa dia mahatsiaro izahay fa nanao ambany zavatra izany fianona ny teninao izany ka tsy hainay ny mibebaka eo anatrehanao mbola manamafy ny fonay ihany koa izahay ny amin'ny teny izay enonay indraindray ary izahay tsy liana amin'izany akory afao izahay Andriamanitra vao ny fatorana izay mangejanay tsy hanananay fifandraisana aminao ka tsy ahafahanao miteny aminay sy miresaka aminay sy tsy ahafahanay miaino anao ihany koa mino sy matoky izahay fa hainao Jesosy Kristy ane hanafaka anay amin'izany rehetra izany dia diovy ny fonay ny sainay ny fanahinay mba hanananay ilay fiainanao aminao indray ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ooh,
ry havana ho antsika izay inaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotsony tompo atsika ho famelana ny helotsika. Fa raha mananatrano marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy dia ho velona tokoa izy satria nino anatra ary vavonjinao koa ny fanahinao. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina miderahany tompo. Atsika zay voavela heloka dia andeha ambaratsika apahibe maso ho finoantsika araky ny fanekempon'ola larana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana itsika fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Mino ny Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ho very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miofo mahatsy anio any mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, ireo manahy fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Anaray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandeha zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Grazie na vela
aoka iombana amin'ny vavaka fangatana isika nisotranao zay ry Andriamanitra sainay io amin'izao fotoana izao indray no ahafahanay miantoraka aminao mametraka ampelantananao feno indray ny fiainanay indrindra raha makivaky indray izao herinandro vaovao zay omenao diavinay izao izahay mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ity fitandremana fiangonana misy anay ity mivavaka izahay mba hitehirizanao anay ao mba mifahasoavanao mandrakariva ka izay rehetra tenina fafiteto dia mba ho tonga fiainana ao anatinay ireny ahafahanay tena manompo marina anao Andriamanitra amin'ny fo tena saina fanainay manontolo sy izay rehetra nomenao anay mivavaka izahay ny mba ahafahanay ihany koa maneho izany filazantsara izany eny amin'ny fiarahamonina misy anay ao anivon'ny tokantranonay dia apetraka isakinay feno ampelantananao ny fiainan'ny ankohonanay amin'ity herinandro ity indray ampy mizara ho an'ny tsiraray avy ny fahasoavanao araka izay ilainay sy araka ny sitraponao Andriamanitra tianao ho tanterahina eo amin'ny fiainanay mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ny sampanasa fampandrosoana FJKM olona maro no misehatra ao anatin'izany ary zavatra maro ihany koa ny tanterahana ao anatin'izany dia ampahery ny olonao tokoa anenao amin'ny fampandrosoana ny asanao sy ho fanambarana ny filazantssaranao ety amin'izao tontolo izao mivavaka ihany koa izay ankehitriny ho an'ny fikambanany vita fiofanana ato amin'ity fitandremana misy anay ity ianao Andriamanitra ane no ampaharitra azy ireo amin'ny fanompona ary izay rehetra fiofanana voarain'izy ireo dia mba tena iainan'izy ireo sy iveloman'izy ireo tokoa araka ny hery izay omenao Andriamanitra azy ireo tsy irairay avy dia mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ny fiangonanao ianao Andriamanitra no hoe ny asa amin'ny hery sy fanahinao ahafahana mahatanteraka sy mahatotosa ireo asa fitoriana rehetra izay tianao anambarana ny tenanao tanterahan'ny fiangonana mivavaka izahay ho an'ity firenena ity ianao Andriamanitra no efa nanome anay izao tany toeranay izao dia mino sy mananteny izahay fa ho tany ahvokatra ary ho tany toeran'ny fiadananao tokoa izany ka samy sitraka izany ny vahoaka malagasy tsy irairay avy dia momba anay hatrana ry Andriamanitra sainay eo fa ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy ilay efa nampianatra anay ny vavaka manao hoe sainay eo sy any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io izay anasahaza ao anay ary sy mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay raza mitondra anay amin'ny fankapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny vonay tramandrakizay amen manantra ny fiarahabanantsika ny FF ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen ho ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina satria tsy fantatrareo fa tsy foana akory ny fikelezanaina ao amin'ny Tompo Korintiana 1:12-15 fa inona moa ny FVF na ny fikambanana laika vita fiofanana iza no mpikambana ao aminy inona no tanjony tany am-piandohana dia fikambana mpitoroteny katekista na FMK no ny antsoina azy teo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana izany hoe izay rehetra na vita fiofanana tao amin'ny sefala 2 taona sy 3 taona ka navoaka ho mpitoroteny sy katekista no mpikambana tao anatiny tamin'ny taona 1912 dia nisy filazana avy amin'ny synodam-paritany ny amin'ny tokony hananganana ny FMK eto amin'ny fitandremana isotro-tiavana ary nisy ny fifidianana no kasaina tao hananganana ny biraoan'ny FMK saingy tsy tanteraka izany noho ny afitsin'ny mpikambana ankehitriny
dia tsy FMK intsony no iantsona azy fa nivelatra ho an'izay rehetra na vita fiofanana ka natao hoe fikambanan'ny laika vita fiofanana na FVF. Ny fisiny dia voafaritry ny andininy fa 470 ao amin'ny fitsipika anatin'ny synodam-paritany mikasika ny fikambanana manao hoe mijoro sy miasa eto anivon'ny synodam-paritany ireto fikambanana ireto mba hisian'ny fiaraham-bavaka, fifanentanana, fifampiofanany mpikambana mba hahatonga azy tsara ofana sy ary fitaovana anao asa tsara ho fampiombonana ny samy omboantso. Ireto avy izany: firalahin'ny mpitandrina sy ny vadiny, fikambanany dekona sy ny loholona na FDL, ny fikambanany laika vita fiofanana na FVF. Ary eto amin'ny fitandremana isotrotiavana dia ny Desambra 13 sy 2000 ny fifidianana birao ny FVF ary isaorana ny tompo fa tafasangana somatsara ny FVF eto amin'ny fitandremana isotrotiavana ary tafiditra ao anatin'ny firaisan'ny sampana eto amin'ny fitandremana. Ary efa nandray anjara tamin'ireo herinandro fiaraha-mivavaka tahaka ny sampana rehetra sy fikambanana eto amin'ny fitandremana ny mpikambana. Nandray anjara ara-bola ihany koa tamin'ireo hetsika rehetra ho tanterahana teto amin'ny fitandremana isotrotiavana toy ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Jobily Fisotrondron'Andriamatoa Julien Rakotondriny, fiarabana tratry ny taona ny mpitandrina Bazary de Noël ary ny AKP. Tsy mbola misy fidiram-bola ny FVF fa tolo-tanana avy amin'ny mpikambana avokoa no nitanterahana no nanatanterahana ireo rehetra ireo. Ny FVF dia ahitana ireto: mpiomana sy ny navoaka tamin'izay fala, ahitana ny toriteny katekista ary ny mpiandry. Ny mpiomana sy ny navoaka setela, fitela, mpiandraikitra mpanazava stily, ny mpiandraikitra rantsana fanantenana, ny SAM ary ny misionera. Ny tanjony dia ny fitoriana ny filazantsara an' Jesosy Kristy, fanohizana sy fampiarana ny fiofanana efa vita ary mba hisian'ny fiaraha-mivavaka sy fifanentanana, fifampiofanany mpikambana mba hahatonga azy ho tsara ofana sy ary fitaovana anao asa tsara ho fampiombonana ny samy olom-boantso. Maro amin'ireo tompon'anjara amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora amin'ny fanompom-pivavahana alahady no ao anatin'ny FVF. Arak'izany dia antsona ny laika rehetra na vita fiofanana tamin'ireo sehatra voalaza tery aloha hiditra ho mpikambana ato amin'ny FVF. Tsy mbola misy fivoriana tanterahan'ny FVF fa ny biraon'ny FVF ankehitriny dia tetezamita ihany fa hiatrika ny fanavaozana tompon'andraikitra isika ny asabotsy 1 ny volana May 2024. Raisina tanandroa izay hiditra ho mpikambana ao amin'ny FVF ary tongava ao amin'ny sekretera mpandraharaha manoratra ny anarana sy izay sehatra ny hofanana. Misaotra indrindra tompoko. Amin'ny anaran'ny tompo mbola anonona anao indray aho ka dia iorina ianao ry Israely Virginy. Jeremia 1:30 andininy 4 tapany A. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra. Amen. Dia misaotra an'ireo tompon'andraikitra nampita tamintsika ny tsara ho fantatra sy ny fanentanana riavana. Manoho izany sika amin'reto zavatra anankiroa reto. Ny voalohany dia mikasika ny kitapombokatra ary ny faharoa tatitry ny fifidianana izay atolotry ny komity ny fifidianana eto amintsika. Raha sitrapon'Andriamanitra tokoa dia ny alahady 1 ny volana Martsa, alahady Paska, no amerenatsika ny kitapombokatra izay efa nozaraina tamintsika tao anatin'ny volana vitsavitsy izay.
Zany kitapo-bokatra zany a voalohany sao dia adinonareo misy azy aiza moa zao le izy, samy manontany aiza le izy. Rehefa hitatsika dia ampiasao amin'izay amin'ny tokony ampiasaina azy. Mbola misy tapa-bolana, raha mbola tsy nampiasainareo mihitsy izy hatramin'izay, ny atao hoe kitapo dia kitapo tokoa. Feno ilay kitapo-bokatra. Manina fa tsy namboly vary isika na namboly anana, fa ny vokatritsika dia efa fantatsika amin'ny alalan'ny vola. Hametrao tsikelikely eo mandra-pahatonga ny Paska dia samy faly isika fa na vokatra be. Izy io ry havana dia asa nafindra aty amin'ny enim-bolana voalohany, misy anankiroa izy ao anatin'ny taona. Ity zany ny voalohany anaovantsika ny anatanterantsika ny fanaterana kitapo-bokatra. Ny antony dia hitsinjovana ireo asa aty amin'ny enim-bolana voalohany. Koa laoery samy aina ny soratra masina sika ataovy izay azony tanana ho atao, ary mifampivavaka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka izany ambinana ny fanahintsika ihany. Aza donona ny miomana amin'ny fanateram-bokatra ao anatin'ny kitapo-bokatra ny alahady Paska ho avy izao raha sitrapon'ny Tompo. Fifaliana ho an'ny komity ny fifidianana ny manolotra ho antsika ny valin'ny fifidianana rososina izay vita omaly sabotsy arak'izao. Ho an'ny fifidianana teo anivon'ny sampana tanora kristianina Zandrina, izay ialoava ny soratra masina manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ny birao Andriamatoa sy Ramatoa isany, filoha Rakotoniaina Hugues Jonathan, filoha mpanampy voalohany Ramiandrisoa Andrinantenaina mbola tiana, filoha mpanampy faharoa Ramiandrisoa Mialitiana, mpitan-tsoratry ny fivoriana voalohany Ralijaona Miarantiana Ambinitsoa, mpitan-tsoratry ny fivoriana faharoa Andrianantenaina Herinavalina Fitiavana, mpitan-tsoratry ny vola Randrianirina Obonomena Angelika, mpitahiry vola Rakoto Arisoa mbola tiana Finaritra. Ho an'ny komity avy amin'ny sokajinasa isan'isany avy, sokajinasa Aimpanà Ramiandrisoa Miangaly Ambinitsoa sy Rakotoniaina Ani Stella, sokajinasa Zavakanto Rakotoniaina Liantsoa, sokajinasa Saina Rasolonjatovo Saoby Nirina, sokajinasa Fanatanjahantena sy Fialamboly Andrianantenaina Mity Asinavalina Kanto sy Ralijaona Mano Fitahina. Ny aminareo solotena makany amin'ny asa samihafa. Solotena Neseke Zandriny maka amin'ny mpievitra rany fitandremana dia Ramiandrisoa Andrinantenaina. Solotena Neseke Zandriny maka amin'ny komite lehibe synodam-paritany dia Rakotoniaina Jonathan sy Ralijaona Mano Fitahina. Solotena Neseke Zandriny makao amin'ny komite ny AFF fitandremana dia Andrianantenaina Mity Asinavalina Kanto sy Antsanirina Aingotiana. Ny mpandini-bola ho an'ny sampana tanora kristianina Zandriny dia ny mpandini-bola ny fiangonana reniny. Izao kosa ny vokatry ny fifidianana teo anivon'ny sampana lehilahy kristianina. Andriamatoa isany ao amin'ny birao ny filoha Rasamiarilala Ertina Sabin, filoha mpanampy Rakotson Ranaivo Dina Stefana, mpitan-tsoratry ny fivoriana Rakoto Vao Ralamboaina, mpitahiry vola Rakoto Malala Fetra, mpanolotsaina voalohany Ranaivo Arson Tianaina, mpanolotsaina faharoa Raherson Claude. Solotena makao mpievitra rany fitandremana Riandriana Arsivy Georges Eric, ao amin'ny komite lehibe synodam-paritany SLK Rasamiarilala Ertina Sabin, ao amin'ny AFF fitandremana dia Randimbison Patrice sy
andria manoisoa ajatiana. Ny mpandinibolany SLKK dia ny mpandinibolany fitandremana reniny. Ireo tatitra mikasika ny fifidianana ireo dia faranatsika amin'ny teny fanevana efijekema hoe miorena tsara aza miova, toy izany akony hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asany tompo. Fa retsika teo ny antso amin'ny fifidianana eo anivon'ny sampana Dorcas ny talata ho avy izao manomboka amin'ny 2 ratolakandro, ho an'ny tsantany fitiavana ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora, fa ny tiana isym-panazavana riavana dia ny amin'ny fifidianana eo anivon'ny FIPZ. Araka mitsipika fototra eo anivon'ny FIPZ FJKM natolotry ny foibe FIPZ dia reto no antsoina hiatrika izany fifidianana izay ho tompon'andraikitra eo anivon'ny FIPZ izany. Ny mpitendry orga sy ny mpitendry eo anivon'ny orkestra eto amin'ny fiangonana misy antsika, ny mpikarakara ny fanamafisam-peo, ny mpikirakira ny teknôlôjia moderna manomboka ny fakatsary, ny site web ary ao koa moa zany ny Facebook. Fa hanampy andreo dia ny mikirakira ny lafiny hira rehetra eto amin'ny fiangonana misy antsika, ao ny mpitarika ny hira, ao ny antoko-pihira santany fitiavana, ny antoko-pihira ampifity, ny rantsana fanantenana ao mivokovoko manga, ny sampana tanora kristiana zandriny. Dia ireo riavana no antsoina ho tonga ny sabotsy ho avy izao amin'ny 4 ora araka ny taratasy efa nampitaina tamintsika mba anatanteraka ny fifidianana izay oborao ny FIPZ sy ny tompon'andraikitra isan'isany avy. Antenaina fa samy hivavaka isika avy tany ny asa ary mbola mitoko araka ny antso natao teo ireo fifidianana mbola miandry. Ny herim-pahasoavan'ny tompo hanampy antsika ny fanahy masina hibitsika amintsika hiavaozantsika amin'ny fanolorantena mba hiavaoza ny fiangonana koa ho voninahitra Andriamanitra. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Yeah.
ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.